Maro ireo vakoka sy ny karandoany ampanjaka teto Madagasikara izay naondrana tany ivelany nandritra ny fanjanahantany no tsy mbola tafaverina eto amintsika hatramin'izao. Isan'izany ny kabeso na ny karandoany ampanjaka toera, ilay mpanjaka malaza ny sakalava ny Menabe, nentin'ireo mpanjanaka tany Frantsa rehefa avy nanao fampandrihan-tany tany Menabe izy ireo ny taona 1770 Izy io izay naranty ao amin'ny tranom-bakoka na ny Musée de l'Homme ao Trocadéro any Paris ihany koa io kabeso io hatramin'izao. Ny ampanjaka toera izay mpanjaka ny sakalava Menabe dia marina fa maty novonoan'ny Frantsay no tapahin-doha tao Ambeky ny aliny 30 Aogositra taona 1770 ary maty novonoan'ny Frantsay naraka tamin'io ihany koa ny vahoaka ny sakalava miisa 5,000 isa. Raim-pianakaviana hatramin'ny zaza amam-behivavy izay nivonona tamin'ny feno abibiana tanteraka. Notapahana ny lohan'io ampanjaka io ary nentina tany andafy ny karandoany. Io famonoana tao Ambeky io no von'olona tsy nanaja ny zon'olombelona indrindra tamin'ny tantaran'ny zanatany Frantsay rehetra hatramin'izao. Mitaky ny famerenana io kabeso io ny taraniny ankehitriny fa tsy misy mihaino ary tsy misy miraharaha izany. Nandritra ny fanolorana ny rovan'ny Manjakamiadana sy ny lapany Besakana ny zoma lasa teo, nanamafy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andry fa ho averina eto amintsika io kabeso ny ampanjaka toera io izay mpanjaka ny sakalava ny Menabe izay maty no tapahin-doha tamin'ny taona 1770. Ny famerenana ny kabeso ny mpanjaka toera. Ny mpanjaka toera dia mpanjaka ny sakalava ny Menabe izay notapahin-doha tamin'ny taona 1770 ary mbola any amin'ny Muséum d'Histoire de Paris izany kabeso na karandoha izany ankehitriny. Ary tsy afaka mamerina ny asiny ny tantarany ireo taranaky ny mpanjaka ny sakalava ny Menabe raha tsy tavaverina atandrazana izany. Ho ataontsika arapetantsika ny fanampy. Toy izany koa ny any Printsy Ratsimamanga izay notapahin-doha ihany koa ary izahantsika averina atandrazana avokoa ireny vakoka ireny. Isan'ny fanamby ny famerenana indray ny vakoka nentim-paharazana mba hametrahana indray ny tantara nisy tany aloha ho fantatry ny taranaka amam-para.